Tsika an'izana fandarana dia eo amin'ny lafiny baolina kitra. Fantatra avokoa mantsy ireo ekipa valo tafita midingan'ny ampaefadalana amin'ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra Sokajy diviziona voalohany. Izany dia taorian'ny andro fafito faran'ny fifanitsanana isam-bondrona natao tany Akarion tany tamin'ity faran'ny herinandro ity. Voaja ihany lojika amin'ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra Sokajy diviziona voalohany na dia nampitaitaina ihany aza. Saika ireo ekipa tsara toerana tamin'ny fifaninanana tompolalovana 2024 tokoa mantsy no tafita midingan'ny ampaefadalana. Taorian'ny andro fafito natao tamin'ity faran'ny herinandro ity tany Akarion dia nivoaka ireo ekipa valo, izany hoe ny efatra voalohany isam-bondrona tafiakatra amin'ny dingan'ny famaranana. Ho an'ny vondrona alo dia nanamafy ny larana voalohany misy azy ny ekipan'ny Kosfa rehefa nandavy ny ekipan'ny 5FC tamin'ny isa 4-0 sabotsy maraina teo. Nanarak'izay dia nipetraka hatrany eo amin'ny larana faharoa ny ekipan'ny CFTFC. Larana fahatelo kosa ny ekipan'ny Uskafot satria nandresy ny ekipan'ny CF Fatana Formation tamin'ny isa 2-0 androany tolakandro. Ary farany dia tafiditra larana fahaefatra ihany ny ekipan'ny LGK Plus izay tompon'ny anara-boninahitra farany satria nandresy ny ekipan'ny Kospienne tamin'ny isa 5-0. Ny aloha io andro fafito farany io dia mbola ratsy toerana ny ekipan'ny LGK Plus rehefa avy mibaby faharesena telo ny sesy. Ao amin'ny vondrona be indray dia larana voalohany ny ekipan'ny AS Sadema. Niakatra eo amin'ny larana faharoa kosa ny Fosa Junior Tana rehefa nanamotsana ny ekipan'ny Disciple FC tamin'ny isa 7-0 teo amin'ity andro fafito faran'ny fifanitsanana ity. Ny tana ny larana fahatelo sy fahaefatra ny ekipa Mama FC sy ny Knap Satana na dia ny Ravady Sala samy tsy nisy mitoko aza. Voamarika fa saika ireo ekipa vao niakatra avy amin'ny Sokajy Ligue 2 sy ireo ekipa efa ratsy toerana tamin'ny taondasa avokoa ireo tsy tody teo amin'ny ampaefadalana ireo. Raha ny fantatra dia ny sabotsy 9 febroary sy ny alahady 10 febroary no anatanterahana ireo ampaefadalana ireo etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Araky ny voafaritra ao anatin'ny lalàna mifeny fifaninanana dia larana voalohany ao amin'ny vondrona iray no ifandona amin'ny ekipa fahaefatra ao amin'ny vondrona ilany. Larana faharoa sy fahatelo kosa no eo amin'ny dingany ihany.